Espírito vivo, emmène-nous vers Jésus, vers Jésus. Halleluja, halleluja. Halleluja, dia rainy ianao Jesosy, dia rainy mandrakizay ianao noho ny famindraponao. Dia rainy ianao satria mbola velonaina izahay, mbola miriaria, mbola manana fahasalamana. Nahatratra izao herinandro izao indray anao ny asanao hitory ny teninao. Ianao no hiteny eto Jehovah ny sakafo manazy eo izaraina anio dia ianao no ampiteny. Na amiko izay ataonao fitaovana, na amin'ny havana namana anadahy sy rahavavy izay hiaindo. Halleluja. Fa ianao masina no ampiteny, fa ianao masina no manazava bebe kokoa aminay tsirairay avy. Amen. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha vao malala sy raha nadà malala. Tonga moa ny fotoana izay hihinana ny fanahintsika ny sakafo mpanazy eo zarana anio araka ny voalaza teo dia raha manana fotoana ianao ny tokantranonao any dia mipetraha magnatahana fanahy-masina ny vavaha mba azo bebe kokoa izay tiany hozaraina anio. Amen. Dia n'Andriamanitra amin'ny Apokalipsy 1:20-20 izay be mpahalala io no tian'Andriamanitra izay hozaraina amintsika anio toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsy mba hiditra ao aminy mihitsy izay tsy masina, na izay manao vetaveta, na izay mandainga, fa izay voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana izay any zanak'ondry ihany. Amen. Mazava be izany ten'Andriamanitra izany tsy hiditra ao izy izay tsy masina voalohany indrindra, izay manao vetaveta, izay mandainga, ary izay tsy voasoratra satria resahana eo ambanimbany eo dia hoe fa izay voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana. Dikan'izay izany rehefa tsy voasoratra ao izany ny anarana, ny anarantsika, ny anaran'ny olona izany dia tsy hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Anio aoka samy ametra-panontaniana amin'ny tenantsika avy isika raha vavy malala sy raha nata malala. Eny marobe ny mpino marobe ny manompo n'Andriamanitra, marobe ny kristianina tsy ankanavaka, marobe ihany koa ny olona izay mbola tsy mahafantatra ny fisian'Andriamanitra. Fa ity fanontaniana ity izany dia apetrako amintsika izay efa mino an'Andriamanitra. Moa ve manan-tena ny fiainana mandrakizay isika sa tsy mino ny fisiana izany akory? Mety marobe ny teny hoe manan-tena, ary mety marobe koa ny amaly hoe mino ny fisiana izany. Satria moramora tenenina manko ilay izy. Moramora ilay izy rehefa resahana izany. Fa rehefa tanteraina kosa ilay izy dia sarotra be. Amen. Aoka samy andinika laliny ity andiny soratra masina ity isika rehetra tsy ankanavaka. Efa vitan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana ny famonjena izay tsy miafina amintsika rehetra rehetra. Anjarako sy anjaranao sisa ny manao ny anjarantsika, azahoantsika izany. Halleluja. Tiako tenena eto izany dia hoe anjarantsika izany ny mikofokofoka, anjarantsika ny miezaka, anjarantsika ny misisika, anjarantsika ny manao izay faraherintsika, tsy hoe ara-batana ny tiako tenena eto fa ny ara-panahy ny fanompoana azy. Mba azahoantsika izany rehetra rehetra izany. Amen. Tsy misy ny hoe lainga kely amin'ny olombelonantsika koa izany no tiako resahana eto, na lainga be, fa rehefa lainga dia lainga. Na isika izay efa manompo an'ny tompo 100 isan-jato na ireo izay mbola tsy manompo azy izay tsy azy Amen. Tsy misy hoe indraindray kosa mba solavaka, indraindray kosa mba maha olombelona no vao mandrà dia misy zavatra kely mahasoke na zavatra kely politika kely, tsy voatery hoe ny marina rehetra no resahana, mba misy koa ny secret, mba misy koa ny lainga kely. Non. Amen. Fa izany izay zavatra kely izay foana no mety hahavery ny fanahintsika. Mety izay zavatra kely izay foana no ahatonga ny
anarantsika tsy ho voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana. Raha initsika ny manao ny tsy mety eo anatrehan'ny tompo dia tsy azo isika. Izany fa mihevin-tena fotsiny hoe azy. Mialatsiny fa tsy dia mahay miteny loatra za. Tiako tenena zany hoe tsy dia mahay miteniteny le fiteny nasionala zany tiako tenena. Tiako hatongavana eto zany dia hoe raha tsika izay efa manompo an'Andriamanitra zany, tsika fa manompo azy zao, tsika zany mieritreritra ny tenantsika fa hoe azy satria manompo azy. Nefa izay fahadisoana kely izay vitantsika izay tsy ny eritreretintsika mihitsy. Fa ny ao anaty saintsika zany dia le fahazarana hoe efa manompo azy aho, efa ela, efa lehibe. Ohatra zany ny fianakaviako nitaizana tamin'ny fanompoana ny tompo, zany hoe fahazarana zany. Mbola kely ianao efa zatra mankany am-piangonana fa mety mbola tsy mahafantatra dia manomboka lehibe ianao dia ohatrany hoe lasa ataonao fahazarana le izy. Fahazarana zany tiako tenena, fahazarana manompo ny tompo amin'ny molotra zany fa tsy manatanteraka amin'ny fo saina sy fanahy. Dia nefa mihevin-tena za fa hoe azy. Tiako tenena eto zany dia hoe an'Andriamanitra, an' Jesosy Kristy, ahazo ny lanitra, ahazo paradisa. Amin'izao herinandro vaovao zao rahavavy, amin'izao herinandro vaovao zao ranadahy, manomboka an'io ary aoka ho tompo manontolo no ao anatintsika. Aoka ho tompo manontolo no tompoitsika amin'ny fo saina sy fanahy, no mombamomba azy rehetra rehetra. Izany hoe tiako tenena eto zany miala amin'ny fahazaran-dratsy, miala amin'ny ina moa zany ina fanazavana anazy, miala amin'ny fombafomba zany, fombafomba maha-olombelona. Eo foana moa zany fombafomba maha-olombelona fa le fombafomba hoe iny dia iny miraikitra ao anatin'ny loha, miraikitra ao anatin'ny saina, miraikitra ao anatin'ny fonao zany efa tsy le tena hoe fanompoana an'Andriamanitra. Mila manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra isika, mila manompo azy araka ny teniny amin'ny fo saina sy fanahy, tsy manao kinanga, tsy manao kitoto zany. Amen. Satria efa akaiky Jesosy Kristy ary tsara izy, hitsara antsika izy amin'izay rehetra vitantsika. Asa tiany ihany koa rahalahy sy ranabavy fa ny teny izay noresahinao, izany hoe navoaka ny novakianao na heninao zany tiako tenena eto dia hitsarana anao. Izany hoe mitondra fiainana ho anao ilay teny. Raha hainao, raha tanterahinao izay voalaza, fa kosa mitondra fahafatesana, fahaverezana mandrakizay ho anao izany raha jerenao fotsiny. Na koa raha ataonao teny nahafinaritra fa tsy tanterahinao amin'ny fo saina sy fanahy. Izany no ilazana aminao foana hoe azafaly mandray tenin'Andriamanitra. Indrindra fa isika izay manompo azy, izay manaradia azy, izay maheno ny tenin'Andriamanitra maraina sy hariva, mamaky baiboly isan'andro isan'andro fa mila tsakotsakoana le izy, mila saintsaina ary ainana, tanterahina amin'ny fiainana zany, amin'ny fiainanao andavanandro. Sady mamono no mamelona ny teny ka mila mitandrina isika rehetra rehetra. Tsy tonga hitsara anareo aho, hoy Jesosy, fa manana izay mitsara anareo ianareo. Dia ny
teny izay noresahinareo. Tanao amin'izay. Ka noho izany aoka tsy handeha ampahazarana manaraka ny Kristy intsony isika rehetrarehetra. Izaho sy ianao fa aoka ho fiainana ho anao izany. Amen. Ary misy hevi-dalana ny teny. Izany dia tsy hain'izao tontolo izao raisina. Izany hoe tsy hain'ny fisainan'olombelona. Ataony mahalala azy na ny mahafantatra izany. Izany na nomezan'ny Tompo Jesosy antsika ny fanahy masina. Misy fepetra koa anefa ny azo an'izany fahalalana izany. Dia ny faniriana zava-panahy. Hitahita tia alalan'Andriamanitra, hitahita tia alalan'i Jesosy Kristy. Fitiavana. Ny andeha zato isan-drato araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fankatoavana zato isan-drato. Izay voambara ny fanompoana azy. Amen. Voambara ny fanompoana azy Tompo araka ny fanahy. Fa tsy araka izao tontolo izao. Averina amintsika foana fa tsy hain'ny nofo ny manaraka an'Andriamanitra. Tsy ny fisainanao no atao, tsy ny fisainantsika no ataontsika, fa ny an'ny Tompo. Mila mankatoa an'Andriamanitra isika sy ianao, mila mankatoa an'Andriamanitra aho, mila mankatoa an'Andriamanitra isika rehetrarehetra. Raha te hanana anjara amin'ny fiainana mandrakizay. Andriamanitra dia teny ary ny teny dia mitondra nofo. Nantsoina hoe Jesosy Kristy. Mba ho tahavitsika ny nataony rehetrarehetra. Mba ho alantsika tahaka ny nataony rehetrarehetra. Amen. Tsy misy izay an'iray ka velona ho an'ny tenany, fa izay azy dia tsy maintsy manao ny sitrapony. Fa tsy hoe manao sitrapony tapatapany koa, fa manao sitrapony zato isan-drato. Halleluja. Antsika rehetrarehetra izay miaino izao teny izao, izay manatsofina hoentina miaino, aoka izy hiaino. Fa izay manatsofina kosa tsy afaka miaino, fa mbola hanohy ny asany, hanohy ny fahazarana sy ny rehetrarehetra, dia safidinao koa izay. Indrindra fa ho antsika izay efa mahalala an'i Jesosy Kristy. Mbola tiako ihany koa ny mametraka fanontaniana ho antsika rehetrarehetra, izay te hanova olona, izay hitory amin'ny olona. Ianao ny tenanao ve efa tena ao anatin'izany fiovana izany? Alohany hanovana olona, hitoriana amin'olona, hitarika ny olona amin'ny Jesosy Kristy ianao, efa niova ve ianao voalohany indrindra? Amen. Ianao ilay mbola tsy miteny ny namanao, ohatra hoe eo masolona publiquement sy ny zavatra izay tsy nentina taona. Azafady fa ao anatin'izao toriteny izao dia mihozongozona aty aminay dia ohatra tsy concentré zaho fa ny fanahy masin'ny Tompona mpiteny anahy. Mihozongozona kely izy amin'izao misy horohoro-tany. Halleluja, Jesosy ny aro ny rehetrarehetra. Tiako tenena eto izany dia hoe ianao ilay mbola tia miteny ny namanao eo mason'olona tia manala baraka. Ny zavatra tsy nentina ataon'ny namanao. Nefa ianao tenanao mbola manao zavatra tsy mety miafina. Izany hoe any an-kafokafona any. Izay tsy hitan'olona fa hitan'Andriamanitra. Efa fahotana izany, io dia sakana io. Sakana tsy azo ao amin'ny lanitra. Amen.
Ajanony ny manova olona, ajanony ny manova ny hafa raha mbola tsy mety miova ny tenanao. Ovao alohany momba anao. Ajanony ny famporisiana ny hafa hivavaka, hifadianina, nefa ianao tsy ao anatin'izany. Ianao izay mamporisika ny sasany handeha amin'ny fahamasinana, nefa ianao mbola tsy ao anatin'izany fahamasinana izany. Halleloia! Ajanony ny fanentanana sy famporisiana ny hafa, hanao ny zavatra izay tsy vitanao, izay mbola tsy nataonao. Amen. Efa ho avy Jesosy Kristy, tsy hoe izaho sanatria misakana antsika rehetra tsy hanao ny asan'ny tompo na hanao fiderana na hanao ny programan'Andriamanitra rehetrarehetra, fa fantsiva ho antsika zao, inona moa zany? Alarma zany, alarma. Mba tsy ho variana, mba tsy ho zatra anao fahazarana fotsiny lahy e. Misy amintsika reto dia tsy mitsara fa ny fanahy masin'ny tompo no mampiteny anahy ao anatin'ny fanomponan'i Jesosy Kristy, fa mbola tsy afaka mbola tsy afaka mamela ny hafa, mamela ny heloky ny hafa. Sasany ao amin'ny fiarahamonina misy anazy ao misy kisotasota be, korontana be, miady be. Mamoaka resaka mihitsy ireo tsy fandevy maty, tsy fampiteniteny, hatramin'izany ka hatramin'izao. Fa rehefa tonga any am-piangonana izy mitera sy mankalaza an'Andriamanitra. Ao anatin'ny gropy izy dia mahita fiderana foana, mahita zavatra atao foana, nefa ao amin'ny tokantrano misy azy ao mikorotana, ao amin'ny fiarahamonina misy azy ao mikorotana. Mila ny famela heloka. Ninina ny fahadisoan'ny namanao, ninina ny fahadisoan'ny fianakaviana, ninina ny fahadisoan'ny vadinao, ninina ny fahadisoan'ny olona izay akaiky ianao. Mila mamela heloka satria izany nampianarin'ny tompo antsika. Mety io tsy famelan-keloka io foana, mety men'Andriamanitra fahasoavana be dia be ny fianakavianao, na ianao mety salama tsara, mahita asa, fa mety io tsy famelan-keloka io foana ny sakana izay tsy idiranao ny fanjakany lanitra. Efa tonga Jesosy Kristy amin'izay fotoana izay mety hiteny ianao nandroaka devoly tamin'ny anaranao ny iza, nasitrana marary, nanao ohatran'izao, nanao ohatran'izao. Dia mety hikikika ianao raha iny ve hoe mialà amiko fa tsy fantako ianao. Manina ianao mbola tsy namela heloka ny havanao, manina ianao mbola tsy namela heloka ny anadahanao. Nefa ianao manompo ahy. Amen. Amin'ilay horohoro-tany izao resahantsika ankehitriny izao, misy foana ny horohoro-tany mandalo, mitaraina daholo ny rehetrarehetra, tsy Jesosy eo vonjy eo, tsy zavatra tsy mitsara fa zavatra hitan'ny maso izany. Ao anatin'ny fotoan-tsarotra foana ny rehetrarehetra mikoropaka, mivavaka, mibebaka, maninona, mitomany, maninona. Tapitra ny horohoro-tany herinandro ohatra hoe 3 andro, 4 andro tsisy olo. Miverina indray manao ny fanaony, miverina indray amin'ny fitenin'ny devoly, manao fiteny zavatra lokan'ny vavany, zavatra maloto, alainga, fitaka, tsy haiko intsony. Nefa olona nangataka ny famindrapon'ny tompo, niteran'Andriamanitra, mbola molotra anankiray foana, mbola lela anankiray foana. Non, mila miova ary mila tsy miverina amin'ny zavatra rehetra izay efa nifinana amin'Andriamanitra. Raha ohatra ka tsy mahatohina an'izany ianao, ohatra mbola tafalatsaka ao anatin'izany, mangatahany fanahy masina hiasa ao anatinao. Tena mitaraina mihitsy hoe Jesosy esory amiko ity. Exemple foana izany ohatra hoe fosafosa olona, dia mibebaka ianao dia mivoaka ny fiangonana, mivoaka ny fivoriana masina ianao, na mivoaka ny fitoriana ianao dia iny ianao mahita olona ho resahanao foana. Raha tsapanao fa voageja ao anatin'izany fosafosa izany ianao, na ao anatin'ny lainga izany, tonono mihitsy eo anatrehan'i Jesosy eo. Za teny olona tsy mendrika, esory amiko izao vava fosafosa izao, esory amiko izao vava mandainga sy lela mandainga izao, esory amiko ny fo vato izay tsy mety mamela heloka ny hafa. Dia azo ny fanjakan'ny lanitra Jesosy eo. Teo voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana ianarako Jesosy eo. Tongava amiko ianao. Halleloia. Efa fotoana sarotra izao, efa fotoana farany izao raha vavy malala sy raha nadahy malala.
mila mihetsika, mila mifoha, tsisy afantsika le miasa. Rehefa ianao mandeha hiasa, matoa anao hiasa dia misy tanjonao, azo karama, ivelomana fianakaviana, ary ny karama misy programa rehetra, ty zao, ty karamako vola iray dia zao. Dia inona no ataonao mifoha maraina ianao, manaja ny asanao ianao, manadio, maninona, miasa amin'ny dokotera, mitsaha-bolona, mampiteraka, maninona tsy haiko intsony a, samy manana ny asany izay nomeny tompo azy a. Satria maninona? Tianao le izy, misy tanjonao. Torak'izany koa isika izay manompo an'Andriamanitra, misy tanjonao. Dia inona ny tanjontsika dia hoe azo ny fanjakan'ny lanitra. Inona ny tanjontsika dia ny azo olona ao amin'i Jesosy Kristy. Amen. Dia asa tiany ihany ny mitondram-bavaka, io izay mbola tsy mahafantatra an'i Jesosy. Na dia toerana lavitra anao ara le izy a, rehefa fantatra hoe misy toerana ohatran'izao ny ambanivohitra misy anay ihany a, mbola tsisy olona mitondra nefa ianao lavitra be, hoentom-bavaka fa Andriamanitra ny rehetrarehetra dia possible. Mety andefa olona any tompo, mety hisy olona kasehan'ny tompo an'iny vavaka izay ataonao any amin'ny 100 kilometra any iny a, iny a hoen'i Jesosy dia mety hamalian' Jesosy amin'ilay toerana izay hoentinao am-bavaka, amin'ilay olona izay hoentinao am-bavaka. Amen. Voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany a. Halleloia. Dia izany ny sakafom-panahintsika anio a. Miala tsiny fa lava be le izy a, ezahako ny fohifohizina le izy fa tsy haiko lava foana. Saorana Jesosy amin'izany teny izany, misaotra tompo noho ny fitiavanao, misaotra noho ny teny izay nozaraina anio a. Mba ho tavalatsaka ao anatinay tsirairay avy, aoka izay tompo ampianaro mandrakariva izay andeha amin'ny fitiavanao, fanetretena avy aminao, andeha amin'ny fahamarinana sy fahamasinana. Ary fa mila heloka ihany koa, satria izany no tena lehibe. Raha tsy mahay mamela heloka izay dia tsisy fitiavana, fa fitiavana avy aminao a, fa ianao masina izay miasa ao anatinay mampisy fitiavana ka mahatonga anay famela heloka. Amen. Aoka izay saintsaina eny ambony izahay masonao, fa tsy saintsaina eto an-tany.